azo lazaina ho miaratsy ny raharaha eo amin'ny tontolo ny fanabeazana malagasy raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao no jerena. Raha mbola tsy miverina nampianatra ireo mpampianatra eny amin'ny ambaratonga fototra no ilay raharaha panier garni dia milaza ny mbola anohy ny fampiatoana ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ireo mpampianatra pikaroka avy ao amin'ny CSS raha tsy mahazo valiny mahafa-po tamin'ireo fitakiana nataon'izy ireo. Androany 12 janoary moa no fe-potoana farany nomen'izy ireo ny filoham-pirenena mba hijerena manokana ny momba azy taorian'ny fivoriana nataon'ny CSS rehetra manerana ny nosy ny faha 17 ny volana desambra 2024 laza teo. Manakaiky ny fahataperan'ny andro ny faha 15 ny volana janoary izay fe-potoana nomena ny fitondram-panjakana mahefa mba hamahana ny olan'ny CSS ho fanajana an'izay fiangaviany zay dia androany nosokafana antsitrapo ny université an'Antananarivo ny vavahady zany afaka miditra sy mivoaka zany hoe azo atao tsara ny mamahany io azo atao tsara ny fampiresaka raha ilainy zany fa raha ohatra kosa moa ka tsy misy ny valina na ny fanatonana mpitondra dia ho hitantsika eo ny toiny raha pitso. Toy ireo mpampianatra avy any amin'ny lycée sy collège izay mampiato ny fampianarana dia miantso ny filoham-pirenena koa ireto mpampianatra pikaroka ireto mba hijery azy ireo akaiky. Noho izany dia mbola miantso ny fitondram-panjakana izahay indrindra Andriamatoa Filoha izay heverinay fa vovonana ediny lohany ary tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena mba hijery akaiky ny olona ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Manamafy izahay ary matoky izahay fa raha toka mandray andraikitra ny filoham-pirenena dia iva ny olana. Ny CSS Sampanantananarivo kosa dia mametraka foana fa tokony hoarovana ny zon'ireo mpianatra ireo indrindra ny université miankina amin'ny fanjakana fa tsy hoe akory atao ankilabao izany raha mitany amin'ny tsy miankina satria efa roa volana izay no niatony fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo vokatry ity fitokonana ity ka mety ikisaka noho izany ny fandaharam-pampianarana. Milaza kosa ny CSS fa tsy avy amin'izy ireo no mety ampisina tsy ny taona fotsy noho izy tsy tompon'andraikitra amin'ny fandaharam-pianarana fa ny fampianarana ihany.